Anio alahady fa 20 ny volana septambra alahady 20 manaraka ny trinité alahady fahatelo amin'ity volana ity izay mbola hibanjinantsika fiangonan'i Jesosy Kristy ny aloha hevitra manao hoe miorena ao amin'ny tompo amin'ny batisa ao anatin'izany ry havana no andeha hiderantsika sy ankalazantsika ny tompo Andriamanitsika ho an'izay rehetra malala an'Andriamanitra sady voantsony masina ho aminareo anie ny fahasoavana ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika amen. Nandeha araka hitsangana isika izao ry havana hidera sy hanome voninahitra ary ankalaza ny tompo. Salamo fa 870 ny andininy 4 voalohany no iantsotsika ny anaran'ny tompo. Salamo fa 870 ny andininy 4 voalohany. Iantso ny anaran'ny tompo isika ka hidera azy manao hoe hiderany Jehovah tsara izy eny mandratsy fambarako aoka ny Israely hoe mandratsy fambarako aoka ny taranaka Arona hoe mandratsy fambarako aoka izay matahotra amin'ny Jehovah hoe mandratsy fambarako. Efapolo sy roanjato ny hira hiombonantsika hiderana sy ankalazana ny tompontsika ny andiny voalohany sy ny fahatelo. Ivavaka isika alahady andro tsara ry tompo Andriamanitra izay andro fitsaharana nomenao anay andro iangonanay hanomezanay voninahitra sy ankalazana ny anaranao ankehitriny misaotra ry tompo Andriamanitra io noho ny amin'ny fitaritan'ny fanainao masina no atongavanay eto hidera sy ankalazanay ny anaranao dia manatrefeny ianao ry tompo Andriamanitra io fa marina ny tenao naiza iombonandrona telo amin'ny anarako dia manatrika fenao ny fahotanay tompo izay efitra mampisaraka anay aminao tsy ahafahanay manome izay mendrika indrindra amin'ny fankalazana anao dia izany tompo no angatahanay famelana feno avy aminao ianao anie anadio anay ho afaka amin'ny fahotanay tsirairay avy anadio anay tamin'ny alalan'ilay rasonao Jesosy Kristy izay nalatsaka teo ambonin'ny hazo fijaliana ho afaka mipentipentin'ny losotry sy ny tsy fahamarinana rehetra mba ahazonay manome voninahitra ny anaranao. Misaotra ry tompo Andriamanitra io fa efa mihaino vavaka ianao mamindra fo sy miantra ianao ka mamela anay amin'ny fahotanay sy ny tsy fahamarinanao. Izany tompo no vavaka sanatray amin'ny anaranao Jesosy Kristy mitoera ianao fanay masina ty anatinay io fa hanome voninahitra ny anaranao izay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy lohan'ny fiangonana no anirinay sy angatahanay izany vavaka izany. Amen. Aoka hipetraka ny fiangonana. Avy hatrany ry havana dia hianiko ao anatin'ny fankalazana ny tenin'Andriamanitra isika izao hisantatra izany ny fotoana ho an'ny ankizy sy ny tanora izay iombonana amin'ny sampana sekoly alahady.
ivavaka isika. Andriamanitra misaotra anao izay fa tonga ankehitriny izay fotoana hitenenanao amin'ny ankizy sy ny tanora ny amin'ity maraina ity indray. Dia manatrefenanao Tompo ny amin'ny mpanomponao tsiraray avy, aizan'izy ireo mandray izay tianao ambara. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy no hanaovanay ny vavaka. Amen. Miarabantsika rehetra anaran'i Jesosy Kristy Tompo ny sampana sekoly alahady. Sikafy ny baibolintsika ao amin'ny oabolana toko 9. Oabolana toko 9, andininy 20 ihany. Vatsiana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Izay mandinika ny teny no ahita soa, ary izay matoky an'i Jehovah no sambatra. Amen. Averitsika indray mandeha. Izay mandinika ny teny no ahita soa, ary izay matoky an'i Jehovah no sambatra. Amen. Izay mandinika ny teny hono rakizy mahita inona? Mahita ny soa. Ary izay matoky an'i Jehovah no maninona? No sambatra. Dia andeha ho tohanantsika amin'ny alalan'ny tantara kely anankiray ity andinin-tsoratra masina ity. Tantaran'ny raivo sy ny reniny no resahantsika. Raivo sy ny reniny dia tokantrano kely anankiray tsy sahirana ara-pivelomana ry zareo. Izany hoe manana antonasa ihany ny mamany raivo, ny manjaitra reny, fa misy fotoana mandeha ny zaitra, misy fotoana tsy mandeha ny zaitra. Dia sahirana ery izy ireo. Fa i raivo kosa dia mpianatra sekoly alahady mazoto isaky ny alahady. Dia indray andro tonga ny fotoana izay ianaran'izy ireo ny ianaran'ny raivo ny arbre de Noël na ny Krismasy zany. Dia rehefa nandeha ny fotoana dia gaga ihany ny raivo hoe toa mbola tsy misy akanjo, toa mbola tsy misy kiraro dia neny. Dia nanontany neny izy hoe neny fa maninona kay izaho mbola tsy mahazo kiraro sy akanjo foana, fa namako efa misy mahazo, izaho mbola tsy mahazo foana. Dia ozy ny reniny hoe anaka, aza matahotra fa tsy maintsy mahazo foana ianao. Matoki an'Andriamanitra fa ianao ne ka mpianatra sekoly alahady. Ka ny ankizy neny efa mampisehoseho ilay anazy rehefa makany an-trano dia aseho amin'ny foana hoe izay efa nahazo e. Eny anaka, aza matahotra fa mandehana foana fa tsy maintsy ho azonao izany. Akaiky ny fotoana izay atogavan'ny Krismasy. Dia mbola nanontany indray iray hoe neny mbola tsy azo foana ve? Dia aza matahotra fa mbola azo foana. Matoki an'Andriamanitra ianao fa tsy maintsy ho azonao izany, ary dia hanana fahasambarana tokoa ianao rehefa mahazo. Eny ary fa zao izy ny reniny, andaontsika hivavaka. Kanefa mialohan'ny hivavahantsika dia maka tenin'Andriamanitra tsika, dia io tenin'Andriamanitra vakiantsika teo io no raisin'izy mianaka. Dia nivavaka izy avy eo. Tao anaty mivavaka, nandeha nivavaka izy mianaka. Nizao nisy olona nandalo tany ivelany tany. Nandalo teo amin'ny tokontanin'izy mianaka. Dia nanipy zavatra izy ireo. Dia nidoboka tao an-tokotany. Tsahatra mivavaka nataony raivo rehefa naheno an'ilay izy fa ny reny kosa nanohy nivavaka trany. Rehefa vita mivavaka dia niazakazaka be i raivo nakany an-tokotany nijery ilay zavatra nidoboka. Inona ho nareo rakizy ny tao? Ganagana ny tao. Ganagana efa maty na tsipin'olona tao an-tokotany tao.
dia ozy izy nireny nahita lekana hoe hoeto aty ho karakaraina fa io izany ny valim-bavaka meny tompo atsika. Tao inona koa io roneny a, zavatra masisy io, zahatra efa maty io, tsy ilayntsika tsony io. Dia ozy ndreny ato aty anaka fa ho karakaraina, ndana mampangotraka rano ianao. Dia lasona iraivona dia karakaran'ilay izy nanao n'izy. No didina no karakaraina, inona ho ianareo rehefa karakaraina tao anatin'ilay gana? Nisy volamena tao anatiny tao. Inona izany nahafaty ilay ganagana? Nihinana ilay volamena tany ambadimbadika tany izy dia maty, dia tsy tian'ny tompony dia nariny. Janontsika eo ny tantara ary. Nahazo fahasambarana very zareo? Nahazo valim-bavaka very zareo? Nahazo izy ary dia teo dia lasa izy nanisy mianaka nandeha mivarotra ilay volamena. Teny an-tsena dia avy eo mividy kiraro tsara tarehy, vidy akanjo tsara tarehy, mbola mividy sakafo be ankory zareo. Tahaka izany koa tsika rakizy ary tanora, rehefa mianatra sekoly tsika, mianatra ny tenin'Andriamanitra tsika, ka matoky an'Andriamanitra isan'andro isan'andro. Ianareo mianatra ny ampianarana, mivavaka maraina atoandro hariva, dia mahazo valim-bavaka amin'ny tompontsika, dia azo fahasambarana. Dia ho an'Andriamanitra iray no voninahitra, amen, mivavaka isika. Saotra Jesosy amin'ny teny izay nomenao ho anay tsiraray avy. Fa rehefa mandinika ny tenao tokoa izahay, rehefa mitandrina ny tenao tokoa izahay, dia mahazo valim-bavaka. Ary dia ho sambatra tokoa izahay satria miaraka aminao isan'andro isan'andro. Dia aoka ianao hitoetra ao am-ponay tsiraray avy. Dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no anaovanay zavaka izany. Amen. Mialohan'ny akaran'ilay mpanompon'Andriamanitra izay hitari-bavaka sy hamaky ny tenin'Andriamanitra, dia andeha tanterahantsika izao ny hira 920 sy 700 ny voalohany sy ny faefatra. Toy izao indray ry havana ny perikopantsika amin'ity anio alahady ity. Boky nomeria toko 9 andininy 5 ka hatramin'ny 12. Nomeria toko 9 ny andininy 5 ka hatramin'ny 12. Filazantsara araky ny Matio toko 7 andininy 5 ka hatramin'ny 12. Matio toko 7 andininy 5 ka hatramin'ny 12. Boky mitantara ny asan'ny apôstôly. Asan'ny apôstôly toko 9.
andininy faefatra amin'ny telopolo ka hatramin'ny faefapolo. Asan'ny apôstôly toko 9 andininy faefatra amin'ny telopolo ka hatramin'ny faefapolo. Rehefa hita izany ry havana dia andeha mbola hiara iombavaka isika. Misaotranao izahay Andriamanitro fa mbola afaka mandre ny teninao, ilay teny tonga nofo ka naharianao izao tontolo izao. Fanilo sy fanazavana ny tongotray sady aina ho an'izay rehetra mandray ny teny, ka hitondra fanasitranana sy fanantenana ho anay. Teny hoentinay ampirony indray amin'ny batisa. Ho mangataka ny fanahy masinao izahay ho an'ireo hamaky ny teny, hanokatra amin'ny maso sy ny vavan'izy ireo ianao, mba izay voasoratra no vakian'izy ireo. Ao koa nitondra ny afatrao, feno ohatrany ny fanano masina Andriamanitro, hanambarany ny sitrapo sy ny fitiavanao ary ny famindraponao Kristy. Rehefa aokanao maro be mangetahetanao sy mitady anao Andriamanitro, ho tafahoana aminao tokoa. Me fanahy mahay miainy sy makatoy izahay Tompo, ka ho tany lonaka ny ry ny teninao ny fonay, mba tsy handalo fotsiny eo aminay ny afatrao. Koa mitenena Tompo malalo fa vonika ainanao izay mpanomponao. Amin'ny anaratsoanao Jesosy. Amen. Numéri toko 9 andininy 5 hatramin'ny 12. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy ka nanao hoe: alao ny Levita avy amin'ny zanak'Israely ka diovy izy. Ary izao no ataonao aminy hanadiovana azy. Fa fahazo rano fanadiovana izy, ary asay varatany avokoa ny tenany rehetra. Ary ao ka hosasany ny fitafiny ka dia dio izy. Dia asay maka vatotrombilahy iray izy mba amin'ny fanatitra hoanina fombany, dia koba tsara toto voary diloilo. Ary vatotrombilahy iray koa no halainao fanatitra noho ny ota. Ary entony Levita akeo anoloan'ny tranon'ilay fionana, ary vrio ny fiangonana dia ny zanak'Israely rehetra. Ary entony Levita ankeo anatrehan'i Jehovah, ary ny zanak'Israely ametraka ny tanany aminy. Ary Arona dia anatitra ny Levita eo anatrehan'i Jehovah, ho fanatitra eva avy amin'ny zanak'Israely, mba hanao ny fanomponan'i Jehovah izy. Ary ny Levita ametraka ny tanany amin'ny lohan'ny vatotrombilahy roa, dia tery ny anankiray ho fanatitra noho ny ota, ary ny anankiray kosa ho fanatitra dorana ho an'i Jehovah, hanaovana fanadiovana ho an'ny Levita. Amen. Filazantsara araka Matthieu toko 7 andininy 5 ka hatramin'ny 12. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Ary Jerusalema sy Jody rehetra ambanin'ny tany rehetra amoron'ny Jordana dia nivoaka nakany amin'ny Jaona, ka natao mibatisa tao amin'ny non'ny Jordana ireny. Rehefa niaiky ny fahotana. Fa noho ny nahita ny fariseo sy ny sadoseo maro nanatina ny batisana izy, dia hoy izy taminy: ry taranaky menarana, iza no nanoro hevitra anareo handositra ny fahatezerana ho avy? Koa mamoaza vomendriky ny fibebahana ianareo. Ary aza manao anakapo hoe: manana ny Abrahama ho rainay izahay. Fa lazaiko aminareo fa Andriamanitra mahay manangana zanaka ho an'ny Abrahama avy amin'ny reto vato reto. Ary indro efa mipetraka eo amin'ny fototry ny hazo sady ny famaky.
ho any azo rehetra izay tsy mamovoa tsara dia ho kapaina ka atsipy any anaty afo. Izao dia manao batisa anareo amin'ny rano ho amin'ny fibebahana, fa ilay ho avy ao ariko no mahery noho izao ka tsy mendrika nitondra ny kapany aza aho, izy no hanao batisa anareo amin'ny fanahy masina sy ny afo. Eny an-tana ny fikorohana, ary izy hanadio tsara ny eo am-panoloana ka anangona ny varina ho any an-tsokitra, ary ny akofa sy ny mololo ho dorana amin'ny afo sy mety maty. Amen. Boky mitantara ny asan'ny apôstôly. Asan'ny apôstôly toko 9, 430 hatramin'ny 470. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Ary ilay tandapa namaly amin'ny Filipo ka nanao hoe: masina ianao, iza moa no lazainy mpaminany amin'izany? Ny tenany va sa olo-kafa? Ary Filipo ny lobava dia nanomboka teo amin'izany soratra masina izany, nitory an'i Jesosy taminy. Ary raha nandeha teny an-dalana izy dia tonga teo amin'izay nisy rano, ary hoy ilay tandapa: indro rano ka inona moa no misakana tsy atao batisa? Dia nasainy najanona ny kalesy, ary izy roa lahy dia Filipo sy ilay tandapa nidina ho eo amin'ny rano, dia nataony batisa izy. Ary rehefa niakatra avy teo amin'ny rano izy roa lahy, dia nety ny fanahin'ny tompo Filipo ka tsy hita n'ilay tandapa intsony. Fa nandeha tamin'ny nalehany izy sady ny faly. Fa Filipo hita tany Azota dia nitory ny filazantsara tany amin'ny tany rehetra izay nalehany ambara-pahatongany tany Kaisaria. Ray masino. Andeha hotsiny antsika amin'ny fifaliana ry havana ny tenin'Andriamanitra izay hoentin'ny mpanompony ao amintsika amin'ny tian'io ity, ary eo am-pitsanganana no anatanterantsika ny hira 700 izao. Ny andininy ro voalohany ny fiombonantsika. Amen.
Andriamanitra na dia efa hainay tsenjery ary saniry izany dia tena izany mihitsy ny ao am-ponay Andriamanitra mba tonga ny fanahy masina hitsilo anay indray ary ahatonga anay ahatakatra ny sitraponao. Dia ampanginy koa izay feo rehetra ao anatinay, manelingelina anay tsy horenay afa-tsy ny feonao irery ihany. Dia mitenena amin'ny mpanomponao Andriamanitra, enao no hibaiko azy na ny sainy na ny feony, ka tsisy avy aminy fa avy aminao avokoa izay ambara eto, ary aza izy nomena voninahitra fa ny anaranao irery ihany. Misaotra Tompo amin'ny anaranao Kristy mahavonjy. Amen. Mahazovy toerana ianareo rehetra. Tonga amin'izao fotoana mahafinaritra izay enotsika ny tenin'Andriamanitra izao indray tsika amin'izao alahady maraina izay efa nanomboana azy teo hoe alahady andro tsara, andro izay tena na ny Tompo ara dia efa faly fa hifanatrika amintsika izy. Mbola manohy hatrany ilay lohahevitsika izay efa reombieny hatramin'ny fitarihana dia le hoe miorena ao amin'ny Tompo amin'ny batisa. Gamba isika rehetra samy mahatsapa, mahita, miaina amin'izao fotoan'izao fa tena ao anatin'ny vanim-potoanany atao hoe andro farany sika na ilay andro mahory. Satria ny hitantsika dia izao arety mandoza izao. Misy an'izany karazana loza, orohoro-tany, afo, izay tonga dia midedadeda fotsiny, safi-drano, mosary. Tsy efa tanteraka avokoa va ireo famantarana. Ao amin'ny Matio 4:20 ao rehefa mamakitsika dia hitantsika ao avokoa izany. Ady isan-karazana, fahoriana. Ary lazainy eo mihitsy ara ery amin'ny 2:20 Matio 7:20 indray moa izany, 2:17 dia hoy izy hoe raha tsy efa noafoezina dia tsy nisy azo vonjena. Izay le ao amin'ny 2:17 izany hoe tena mahitsika hoe ato haingana be izany fandehan'ny andro izany, satria efa tena mafy ny fahoriana. Ny Timoty 2:9 me miemotra, betsaka ny miemotra ny mpino. Betsaka ny olona amin'izao ary ny olona ho tia tena, ho tia vola, lasa tia ny fahafinaretan'izao tontolo izao. Fa izao hoe isaorantsika Andriamanitra, tsy hoe mipetraka fotsiny izy ary efa miandry, fa izy hatramin'ny farany dia mbola mampiseho foana ny maha-Andriamanitra fitiavana azy. Ary izany no anomezany teniny amintsika, tsy isan-kalahady ihany fa na isan'andro misy ny mofinaina izay hampandiny tena antsika, ahatonga antsika tsy ho variana, ahatonga antsika ahery, na dia mafy azy ny fahoriana, ary na dia betsaka aza ny efa mihemotra vokatra izany. Satria mariny ilay teniny, tsy sitrako ny hafatesany ratsy fanahy, fa ny mba hialany amin'ny lalany mba ho velona izy. Izay ilay toetra an'Andriamanitra. Ary tsy tia nisy ho very mihitsy na dia iray azy, fa mba ho tonga any amin'ny fibebahana avokoa. Izany ry havana ny tokony hampahery antsika, fa na dia eo aza ny andro mahory dia Andriamanitra mbola miady antsika, mbola manampy antsika, mbola manamarina ny tenin'indro za omba nareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Ary izany mahatonga antsika andiny teny, hiomana hatrany rehefa hiaino tenin'Andriamanitra tahaka izao isika. Sy havana,
Atsiaro very tokoa hoe sika amin'izao fotoana izao hoe aiza ny lalana. Toa lasa mihabetsaka ny laza hoe ity ny tena lalana. Izao ny tena atongavana any an-danitra. Haitsika tsara le zao no natoko 451 enina. Izany lalana sy fahamarinana ary fiainana. Tsy misy makany amin'ray afa-tsy amin'ny alalako. Mbola tsy miovy tenin'Andriamanitra io. Lanitra sy ny tany ho levona fa ny tenin'Andriamanitra tsy ho levona. Mbola ao amin'i Jesosy irery andry, izy andry no atongavana any an-danitra. Ka teo any an-danitra tokoa ary hoe isika tsy maintsy mandalo eo aminy. Tsy maintsy mandray aminy. Mandray ny famonjena izay efa nataony. Ary izay indrindra hoe aoreny tsara ao amin'ny tompo ary ny fonao. Izay ihany. Dia ho tafita ianao hiaraka aminy any an-danitra. Aoreny tsara ao amin'ny tompo izay ihany ny mpanjina azy foana. Izay ihany no azotsika ny lanitra. Miorena tsara ary ao amin'ny tompo. Ary anisany marika anorenantsika ny fiainantsika ao amin'ny tompo ny batisa. Ary izay le hoe miorena ao amin'ny tompo amin'ny batisa. Miorena tsara ao amin'ny tompo amin'ny batisa. Ary an'io arak'izay efa entsika tamin'ny perikopa teo dia ny batisa ny fibebahana. Batisa ny fibebahana no tena fiaingana voalohany hidirana amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Kristianina marina ary ve isika? Na koa teo kristianina efa nandalo izany fibebahana marina izany ve? Ary tsy izay ihany fa ny faharoa efa tena miaina an'izany fibebahana izany aho ve? Inona ny vokatra izany fibebahana izany? Mba efa tsapantsika ve fa mamovo miendrika ny fibebahana isika? Andeha ny perikopa anankiray amin'izay efa nivakiana teo dia ny filazantsara araka ny Mateo 7 andininy 5 ka hatramin'ny 12 no tena hijerentsika amin'izay hoe fibebahana sy mamovo miendrika ny fibebahana izay. Mateo 7 andininy 5 ka hatramin'ny 12 tsy averina ho vakiana itsony fa tena mazava. Kanefa ny fanazavana izay entin'ny fanahy masina amintsika dia mamerina antsika amin'ny tenin'Andriamanitra io hatrany. Raha mamaky an'io isika vao manomboka leo amin'ny andininy 5 dia hitantsika avy hatrany fa misy karazan'olona roa ao. Dia ny hitantsika voalohany ny andininy 5 ka hatramin'ny 9 hoe karazan'olona maro avy any Jerosalema, Jodia, ny rehetra manodidina ety ambonin'ny tany nanaiky atao batisa satria niaiky ny fahotany. Ireo le karazan'olona maro. Misy zany ary mahafaly zany. Misy olona tena torotoro vao maheno ny tenin'Andriamanitra ary miditra amin'izany batisa ny fibebahana izany. Fa etsy an-daniny indray misy koa karazan'olona hafa ary maro koa izy ireo araka ny voalaza eo. Manomboka eo amin'ny andininy 7 zany. Misy koa ireo karazan'olona izay tsy mety mibebaka zany. Nahoana? Mihevitena fa efa tsara. Mihevitena izy ireny fa efa nazy ny lanitra. Kanefa dia voalaza eo fa mbola tsy fantany fa izy aneny tena hiara ny fahatezeran'Andriamanitra. Mampalahelo amin'ireo karazan'olona faharoa ireo dia ireo le mivavaka azy. Ireo ara le tena mahalala ny didin'Andriamanitra, mampianatra mihitsy ny didin'Andriamanitra. Dia hitantsika avy hatrany eo le hoe ny fariseo sy ny sadiseo. Ireo le olona tena miangona, tena sarotiny
amin'ny didin'Andriamanitra. Kanefa tsy miaika amin'izany fahotany zany izy, fa izy dia mieritreritra fa tsara. Izy dia mieritreritra fa tena taranaka efa tonga dia any an-danitra, taranaka voafidy. Be lehibe ny teny izay tenenin'Andriamanitra. Jesosy mivantana mihitsy an'ireo ao Matio 7:20 raha mamaky an'io tsika dia tena atao hoe famelezana an'ireo fariseo sy sadoseo ireo. Tonga dia ataony hoe mpiatsara velatsy. Lozanareo mpiatsara velatsy. Eo amin'ny 9:20 moa dia hozy izy hoe ianareo tsy miditra ary izay miditra tsy avelanareo hiditra. Izany ny toetra ireto mpivavaka mampianatra ny tenin'Andriamanitra. Izay ny nahitany Jesosy azy, mpiatsara velatsy sady tsy miditra amin'ny fanjakany lanitra izy ireo. Ny olona koa hanany tsy avelany hiditra any amin'ny fanjakany lanitra. Tsy ny fariseo sy ny sadoseo ihany raha mamaky ny tenin'Andriamanitra no anaron'ny tompo hoe mpiatsara velatsy, fa firenena mihitsy. Firenena toa mivavaka, toa manaja an'Andriamanitra. Atsiaro sady hoe sao sanatrika mba hanisan'izany ty firenetsika ty. Ty Madagasikara mamitsika ity tafiditra ao amin'ilay tenin'Andriamanitra hoe ty fireneny ty manaja amolony, fa ny fony kosa lavitra. Matio 5:20 ndray misy an'izay 9:5. Iza moa amintsika malagasy no tsy fatapoko fatam-pirenena hoe olona mivavaka ireo. Kanefa indrisy sao dia izany matesitra n'Andriamanitra antsika hoe tsy hitako izany. Ary izany no antson'ny tompo mbola hamerenany antsika androany. Mibeba amboary ny lalan'i Jehovah, ataovy mahitsy ny lalan-kalehany. Ary Jesosy Kristy vao hanomboka ny asany dia izay koa ny teneny, mibeba ianareo. Fa tena efa akaiky ny fanjakan'Andriamanitra. Saorana ny tompo fa fanahy iray ihany miasa mpino maro raha eto amin'ny firenetsika, ka miantso ny olona tsy ho variana intsony fampivavaka, amin'ny alalan'ny vavaka isa-tokantrano izany, amin'ny alalan'ny tafika masina izany, amin'ny alalan'ny fandinihan-teny, amin'ny alalan'ny fampianarana isan-karazany, mba hahatonga ny olona hibebaka. Ho antsika izay efa mahafantatra ny lalan'i Jehovah, amboary ny fitoriantsika ny filazany tsara, amboary sao mivilambilana, sao tsy mahitsy, sao sanatria tahaka ny fariseo hoe tena mivavaka izy, tarika ny olona hivavaka izy nefa izy no lavitra n'Andriamanitra. Fa misy fitenena anankiray izay tena nandonana mihitsy hoe resaka fibebahana. Raha ny olona eto tany, isika izany, dia mankahala ary lasa leo an'io teny io mihitsy hoe mibeba. Vao io dia mazay indray. Raha vao maheno an'io hoe mibeba, manety sofina, mankahala an'io teny io. Fa ireo olona izay efa any amin'ny elo te handremba indray mandeha any na teny izay hoe mibeba, saingy tsy aheno intsony izy. Azotsika angamba izany. Ny any zao te aheno an'izany, fa tsy aheno an'izany intsony ny any amin'ny elo. Fa isika ty ambony tany manitsofina indray vao maheno an'izany mibeba izany. Fa
hiditra amin'ilay fizarana faharotsy. Hitantsika eo amin'ny andinin'ny 9 amin'ny Matthieu 3 teny anankiray lehibe nataony tompo ampandiny tena atsika ihany koa teo izy hoe mamoaza vo mendrika ny fibebahana ianareo. Todika amintsika rehetra izay efa nihevitra ny tena atsika rehefa mibebaka indray ny fanontaniana manao hoe tena manana ireo vo amatarana ny fibebahana tokoa ve isika eo amin'ny fiainantsika? Vo no ahafantarana azy. Firifiry moa ny eritreritra za efa mibebaka, za rehefa mpandraiko, za rehefa pastera, za rehefa zaoko, fa ny voany no ahafantarana azy. Mamona mandeha miendrika ny fibebahana tokoa ve fiainantsika izay milaza hoe efa mibebaka io? Fa raha tsy zany mbola hiara ny fahatezeran'Andriamanitra isika. Inona ary zany vo amatarana azy zany? Ao amin'ny tenin'Andriamanitra io any no ahitantsika anisany anankiroa fa betsaka izy ao fa anankiroa ngeza be no hitantsika ao. Dia voalohany ny vo mendrika ny fibebahana dia ny fanetretena. Ny andinin'ny 7 Fariseoreto reto mantsy dia mihevitena hoe marina tsara satria taranaka Abrahama. Ary dia izay mahatonga anazy tsy mety mibebaka. Ary zany koa misy mihevitra ho kristianina satria efa mivavaka tsy aroa, fa nanao asa lehibe, efa taranaka kristianina, ary dia tsy mandray any Kristy. Misy fijona vavolombelona n'izany mihitsy za tompoko dia efa taranaka ohatr'izao, tatao anatin'izany dia tena tsy nahatsapa mihitsy hoe ohatra ny ahoana izany tena kristianina izany, fa mifiverako tenako dia hoe efa kristianina nefa ohatra ny tsy azoko atsaina mihitsy, tsy mbola nandray an'i Kristy izany akory, tsy tsapako akory izany. Satria nahoana mihevitra izy efa tonga dia efa any Kristy fotsiny izao, tsy bebaka, tsy nandray, tsy nandalo ny azo fijaliana. Ka io no hitandremantsika. Ahoana ozy izy ny eo amin'ny Matthieu 7 ao manomboka eo amin'ny 2:20 fantatro fa mamaky tenin'Andriamanitra tsika, manaraka tenin'Andriamanitra rehefa misy ohatr'izao. Dia izay no anonako ny andininy tsoratra masina Matthieu 7 andininy 2:20 ka hatramin'ny 7:20. Maro mbola be dia be zany, maro no anao amiko amin'izany andro zany hoe tompoko tsy efa naminany tamin'ny anaranao ve zahay tsy efa namoaka demonia tamin'ny anaranao ve zahay tsy efa nanao asa lehibe maro tamin'ny anaranao ve izahay? Ady ambarako amin'ny maromarina hoe tsy fantatro akory ianareo. Hatr'izay miela amiko ianareo. Inona indray ozy? Mpanao meloka mihitsy aho. Izay zany mila mandiny tenitsika sao dia mihevitra fa efa mahazo ny lanitra kanefa tsy mbola nandalo teo amin'ny azo fijaliana. Njary very fotsiny ilay ohatra zao hoe raha eto Antananarivo ny ahafantarana fa andeha ho any Mahajanga dia tsy maintsy mandalo any Maheva-tanàna, ary tsy maintsy mandalo eo fa tsy hoe aneritreritra na hoe ary alavitra ry dia mieritreritra an'izay ilay Maheva-tanàna, fa mbola any amin'ny lalana hafa raha mbola izay mivoaka. Fa tsy maintsy mandalo ny lalan'ny azo fijaliana dia ny lalan'i Jesosy Kristy. Ilay Jesosy Kristy ilay na dia Andriamanitra azy izy dia nifoanany tenany, nampianatra antsika ny fanetretena, ka ny olona mahay manetry tena manaiky fa diso izay ny tena hoe nanao ny fibebahana, vo mendrika ny fibebahana. Satria ny fibebahana marina dia mitondra antsika ho any amin'ny fanetretena. Saintsaino azy ho antsika rehetra izay vita batisa.
ilay hoe tsy maintsy mandalo ny lalan'ny azo fijaliana. Vakio nge ndao vakitsika ny Romanina toko fahenina andininy 7:4 ndao vakitsika miaraka izany. Romanina toko fahenina andininy 7:4 zao ny vakin'izany. Romanina toko fahenina andininy 7:4 zany amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy fantatrareo fa na iza isika no efa natao batisa ho amin'ny Kristy Jesosy dia natao batisa ho amin'ny fahafatesany. Koa niarana levina tamin'ny batisa ho amin'ny fahafatesany isika mba ho tahaka ny nananganana Kristy tamin'ny maty tamin'ny voninahitry ny ray no andehanantsika kosa amin'ny fiainam-baovao. Zay le hoe niorena ao amin'ny tompo amin'ny batisa. Fa ny vo faharoa ary zay ajantsika hatreo ny hoe ahoana izany voamatarana ny fibebahana zany, mendriky ny fibebahana dia manomboka eo amin'ny 1:12 ka hatramin'ny farany. Manana ny fanahy masina, manana ny fanahy masina, ary tonga dia mianjaanja eo hoe izay rehetra tarihin'ny fanahy masina lasa zanak'Andriamanitra. Ny olona tena mibebaka ny fanena tamin'i Jesosy Kristy, nandray an'i Kristy dia nandray ny fanahy masina. Manana ny fanahiny Kristy. Romanina toko 7:5 dia miteny izay tsy manana ny fanahiny Kristy dia tsy mbola any Kristy, mazava be zany. Izay tsy manana ny fanahiny Kristy dia tsy mbola any Kristy, mbola ilay mandeha araka ny nofy ihany. Ary amin'izay fotoan'izay izy dia voavaka tsara. Voavaka tsara mihitsy hoe ty any Kristy, ity mbola tsy manana ny Kristy. Izay ilay vo amatarana, manana ny fanahiny Kristy. Ny olona manana ny fanahiny Kristy, manaiko dioviny Kristy, manaiko katsanany Kristy, satria ny fanahy masina mampianatra azy. Tsy ho anisan'izay tsy manana ny Kristy ary anesika. Mambadiny tena tsara e, izay le hoe mampahery antsika ny tenin'Andriamanitra mba hahatonga antsika hiomana tsara rehefa ho avy Jesosy, hoe any Kristy isika. Efa nandalo fibebahana marina ve aho? Manana sy mandeha mendrika izany fibebahana izany? Manana fanetretena sy manana ny fanahiny Kristy atao anatiko? Azadiny fa ny fibebahana marina mitondra fanetretena, mitondra any amin'ny fahateraham-baovao. Izay le batisa. Izay le hoe izay any Kristy, izay efa natao batisa dia niarana levina ary natsangana niaraka tamin'i Kristy, anana ilay fiainam-baovao. Niorena tsara ary ao amin'ny tompo, ao amin'ny batisa. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra, ho antsika kosa izany teny izany. Amen. Sangantsika nao an'ilay mieliko no nampisaraka. Fityavana
ivavaka sikariavana. Andriamanitra o rainay, velom-pisaorana ao an-trano ny foamampananay rehefa avy nandreny teninao teo izay sakafom-panahy vatsy hoentinay miaina ao anatin'izao herinandro vaovao hodiavinay izao. Nilaza taminay nao tompo tamin'ny tian'io ity mba hiaina trany ny fibebahana marina tokoa, ka iaiky ny fahotanay izahay. Nanambara taminay koa ianao mba handehananay hamovomendrika izany fibebahana izany, ka hanana fanetretena eo am-panatanterahana ny asa fanompoana izay niantsoana ao anay tsirairay avy, ary anaiky hatrany io tariany fanana masina. Ankehitriny ary Tompo dia mametraka ny fiainan'ny fiangonanao Jesosy Kristy eto Madagasikara izahay, manomboka ao amin'ireo filoha ny mpiandraikitra fohibe, ireo izay vao nofidinao nantsoinao hanatanteraka ny asa fanomponao, ka hatrany amin'ny synodam-paritany tsirairay avy ny isam-pitandremana eny hatramin'ny mpino kristianina tsirairay avy. Ianao ny efa niantso sy nifidy izany fiangonanao izany hanatanteraka ny asanao, dia ny famotosana ny filazantsara manerana ity nosinay ity. Dia misy matoky izay Tompo fa fananao masina hitarika izany fiangonanao izany, hitarika anay tsirairay avy hanateraka ny ambaindain'ny asa fitoriana filazantsara, ka ataona olona ao aminao Jesosy Kristy. Apetraka eo am-pelantananao ihany koa ny fiainan'ny firenena malagasy. Tompo miatra izao firenena izao, manomboka any amin'ireo mpitondra isanambara tonga ny tsirairay avy ka hatraty amin'ny vahoaka malagasy, mba ho tena anaiky tokoa izahay fa ianao Andriamanitra no tomponay, ianao Andriamanitra no manapaka ao am-ponay tsirairay avy, ary izahay dia olonao. Isaoranao Tompo ny vokatra izay azo, na dia misy aza ny sakatsakana izay fizahan-toetra ho anay tsirairay avy, na amin'ny sehatry ny fampianarana na amin'ny sehatr'asa izay tsy voatanisanay ny karazany maro, fa ianao mahalala izany. Mbola nitahiry sy nitantana anay hatrany ianao, ka ahafahan'ny fiangonanao mijoro ho vavolombelonao Jesosy Kristy. Apetraka eo am-pelantananao Tompo izany rehetra izany, rainay eo izay any an-danitra. Ndery avy na iaraka hitsangana isika izao hanambara ny finoantsika eo anatrehan'Andriamanitra sy ny fiangonana amin'ny alalan'ny fanatanterantsika ny fanekempinoana laharana 3. Aneo ny finoantsika isika manao hoe: mino an'Andriamanitra tsy toa izay mpanao ny lanitra sy ny tany. Andriamanitra dia fanahy, Andriamanitra dia fitiava, Andriamanitra dia manjaka hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Andriamanitra dia mampiseho ny fitiavany antsika, fa fonombola palota isika dia marina antsika. Mino an Jesosy Kristy izany ilay tokana tompontsika aho, tonga izy hitady sy hamonjom-be, izy ny lalana sy fahamarinana.
lahatra hitsangana isika ry havana hamarana izao fotoana niderana sy nankalazana ny tompo a izao isika 720 ny hira hiombonantsika ny andininy voalohany sy ny faefatra mialohan'ny ametrahany ray aman-drem-pitandrina ny tsodrano 720 ny andininy voalohany sy ny faefatra. raisoa amin'ny finoana indray ary ny tsodrano izay atolotra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika ary ho tanteraka tokoa ny izany. Andriamanitry ny fahasoavana rehetra izay efa niantso anareo ho any amin'ny voninahiny mandrakizay ao amin'ny Kristy rehefa niaritra fahoriana vetivety anareo dia izy no hatanteraka sy ampiorina ary ampitoetra anareo. Amen. Petraka hanao vavaka mangina isika. Sotra tompo tamin'ny fanatrehanao. Voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Dia mandiana indray ary amin'ny fitiavan'ny tompontsika. Amen.